Voalohany, fidirana tsokisoko tanaty système d'information. Faharoa, fampidirana na fanovana données informatique mba hinona fa marina izany données diso izany, teraka fanakorontanana eo amin'ny sain'ny mpifidy ary mandrisika ihany koa ny vahoaka hikomy amin'ny jiramaso ny fitondrana tamin'ny publication izay navoaka ny milaza hoe jiramandoza. Izany dia voalaza sy voatondro ny andininy fa 250 andalana fahatelo sy faharoa amby 70 amin'ny fezandalana famaizana ka mety avosazy eritaona ka hatramin'ny 5 taona hatramin'ny maizina. Tena mamperitreritra lalina hoe hoaizy ty firenetsika ity. Za fotsiny zany tena mahita raha ile farany teo zao fakimaly moa zany Jean-Luc le nampidirina ponjavonjo maika. Omaly ndreo lohandohany eo anivon'ny tiko Madagasikara sy ny vovonana firaisakina de namadigasy tena tanimora. De omaly ihany koa ny lehibe ny fampanoavana zany no nitondra fanazavana reny zany zao raha ohatra hoe amin'ny lafiny ankapobeny atao version officielle zay zany vaovao fa tena mahita an'le zavatra fotsiny hoe ahoana no afahako mieritreritra zany. Ahoana no afahako mieritreritra hoe résultat na audit na tsy haiko expert amin'ny informatique ve aloha na ame an'le izy hoe tena io fa nisy niditra tokoa le izy sa tena mijanona amin'le hoe za mino za resy lahatra fa Jean-Luc raha ohatra ka natao ny fanadidina savaranando azy de natrehana mpisolovavy mbola tsy naheno version na mpisolovavy tsika hoe mifanohitra amin'le voalaza to sa tsy voalaza sa le hoe tena hoe niaika izy fa tena nanao an'le sy ny antony mantsy de zao ireo mpitondra teny ireo mpanao politika ireo solombavam-bahoaka ireo olona ao anatina toka staff ao anivon'ny tiko Madagasikara sy ny firaisakina de mifanohitra amin'ny zatra nytenen'ny procureur iny zatra nytenen'ny zareo ary mitondra fanazavana teknika zareo hoe raha ohatra ka piratage ny tranokalan'ny suny zany tsy possible misy tafiditra ao niza tsy tafaverina vetivety iny de mipika ohatran'le délestage zany zay de tonga soa indray ao anatin'izao zanam-panjahara na topo maso izao izay tompatopoisana maso an'ireo vaovao rehetra mety nisokadina maro tsy hoe rehetra fa izay azo lazaina fa sanganangan'ny volo ireo azo lazaina fa vatana sonotro ny tany ireo azo lazaina fa mahalina ny tsara horesana no entina aminao ka nasananao tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Tonga de sitomina kely amin'ity vaovao somary hafahafa kely nefa mahafinaritra ity isika tsy hita ihany izy ty Rizy Menakavy fa andohavana sara ny kely ny fandehanana eo amin'ny tetezakazo eny Andravoahangy eny efa mijoro eo amin'ilay tetezakazo kely eny Andravoahangy eny ireo mpitako vola ka mando sara ny kely vo afaka mandeha amin'ny tetezakazo io mbola feno rano mantsy ny toerana voatery mirobo-drano ny mpampiasa ny lalana raha misy te andeha zany ka tsy andeha amin'ny tetezakazo io ka dia tompo maso ihany koa ho an'ny mpitondra eo anatin'izany toerana izany zany amin'izy ity satria de rano eny Andravoahangy eny. Ao anatin'izany ihany koa dia mbola ito isika satria nitady toizatady ny vy toizam-by ary ny vaovao dia mitohy vaovao ka dia isitanao kely ho any Antsirabe any isika izay vaovao somary manahirana ihany satria ankizy vavy kely roa no hita faty tamin'ny andro samihafa tany Andrakiba Antsirabe tsy mena milahatra ataon'ny fisosona ny ratsy satria raha ny fanazavana dia ankizy vavy 7 taona sy 12 taona no nentina tovovavy iray nandehandeha ka tsy hita popoka ny alahady teo ny alatsinainy dia hita ny fatin'ilay zaza 12 taona ary omaly no hita faty ilay zaza 7 taona ary nitsingevana teo amin'ny farihan'ny Andrakiba samy tsy ny akanjo sy fianoratra avokoa no nahitana azy ireo mbola tsy hita kosa nefa le tovovavy nitondra ireo zaza ireo ka dia nipetraka ny fanontaniana ny amin'izany rehetrarehetra izany ary ampitaina amintsika eto ihany nitoyan'ny raharaha. Raha somary isitaka kely indray isika ho any amin'ny lafiny toetrandro mety hisy fiforonana rivodoza any amin'ny ranomasombe Indiana ary mety anambana any Madagasikara araka ny tatitry ny centre météorologique régional spécialisé de la Réunion ary nanamafy an'izany ihany koa ny ao amin'ny sampana mpamoaka ny toetry ny andro ny faran'ny herinandro zao no ahina hanakorotana ny toetrandro eto Madagasikara io andro ratsy io raha ny tombatombana avy eo amin'ny météo Madagasikara. Ary amaranantsika an'ity
tompomaso amaraina ity dia oala frantsao ihany isika nahatratra 500 pejy ny atota taratasy fiampangana ny filoham-pireneny na frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy zany petsaka dia petsaka satria raha ny tena marina dia ilay vola noraisiny tany amin'ny Muammar Kadhafi ny tena nampiangana azy kanefa dia maro dia maro ireo fitoriana azo sy fanadihadiana izay atao amin'ny tiranamana ity zany ary mety hitraikatra any amin'ny 10 taona any hoany mihitsy ny fanasaziana mety ho azony raha ny totam-baovao izay voaray amin'ity androany ity ka dia mbola hoampita amintsika to ihany koa mety hotoy amin'ny tira raha ity dia manasanao tsy saraka amin'ny roamzato teboka valy dia tonga sondray ao anatin'izao fanatapany faharoa ny BM Raisao dia efa reto ndray ry zalahy namana izay mahafinaritra satria tonga dia avy etrany dia ira nahafinaritra nanovoana an'izany tapany faharoa zany amin'ity maremba voaty manao na namana sopi plutôt itoky fahalamanana ihany koa efa ihany koa amin'ity andro maraina ity salama tsara very zalahy ina vaovao ho an'ny mpiaino androany zay ny tena hitako mazava-dehibe ny hira zay atao foron'ny mpanakanto tena hoe zay zavatra tsy vitany resaka zay tsy vitany vetsivetsim-poa dia fenonirany reny mpanakanto reny dia tena za tena nitonona nataon'ny roso dia roso moa zany dia izan'ireo mpanakanto voavolavola tao anatin'ny vanim-potoana zay nataontsika hoe nisina tolona teto amin'ity Madagasikara ity dia hafa mihitsy ny azy ny tena hoe firafitry ny tononkira sy ny zavatra ohatran'izany tsy teto tsy ary zany fa manamafy ny fiarabana zay efa nataony namana teo dia na dia misaotra mandrakariva ny mpanaraka ny onjam-peo na eto an-drenivohitra io na any amin'ny faritra io na any ivelan'ny Madagasikara makasitraka hatrany amin'ny fiarahana sy ao anatina atao hoe fifanotronana ao anatin'ity ataontsika hoe démocratie directe ihany moa zany filazan'ity amin'ny lafiny anankiray fa dia mifanampy eto tsika fa meno ihany kiordoko raha falimarana satria miasakasaka be mifandehandrarah na dia voafaha firendrany ndretina vavalo valo janoary fa le atao hoe fahavalo ko zany ohatra ny afahabe koa le fipetraka miaraba ny piaino miarabanareo mirahalahy miaraban'le tena ry ambadika ry zay koa miazakazaka ny toetra raha maro samihafa betsaka reo tranga mikasika ny hoe raha pirenena amin'ny akapopiany toekarenany sosialy zay somary mahabezaka fanahina ihany eo anaty lay zavatra mitranga politika zany ohatra omaly dia nisy karazana fanapahan-kevitra fampidirana ponja ohatra ny mba mitotototika kely any ivelana any amin'ny firenen-kafa ohatra manomboka misonga sy hoe manana tanjona lavitra ezaka hoe hiala ao anatin'ny mahafirenena fadiranovana sy tena hoe tsy afaka mba misandrasandratra kely ohatra ny Sénégal vatsika ohatra ny hoe taraika eto tsy aritra reny ie resaka zany tokony raha fahalamana toka fampidirana izy satria misy Sénégal tokoa zany amin'ity faraparan'ity taon'ity dia hiala ao anatin'ny ataontsika hoe fianakaviam-bena ny liste ireo pays na ny firenena ataontsika hoe miadam-pandrosony na tsy mandroso i Sénégal dia isan'ireo firenena marimarina kokoa fa efa misy an'ny ataontsika hoe ny onivon'ny firenena mika madamy sampana ny misahana lafiny toekarena dia efa mahita hoe i Sénégal dia fa isan'ireo sokajina firenena efa azo lazaina fa misandratra mandroso teo moa zao le pays émergent zany le niresahana alizy i Sénégal zany raha samy aty Afrika sy Madagasikara raha ohatra ka reo zany resahana Sénégal dia isan'ny samosana tany frantsay i Madagasikara sy Sénégal dia tena raha mitantara ny fanjanahantany dia tena hoe manina nazo baiko mirindriatina nazo baiko resaka hoe émergence ino programme nasa netana dia ohatrany hoe sanatrena atao copie-coller ve netana aty fa lay fomba fiasa sy lay fomba fitantanana ohatrany hoe hafahafa dia Sénégal efa tena amin'ny lafiny samihafa izy dia amin'ny lafiny sport amin'ny lafiny itsika tamin'nisy fotoana hoe nisy fandraisana visite officielle tany Sénégal dia mandeha ny lalana amin'ireny le tatsika ohatrany hoe boulevard ny Sénégal zany misy sary mipetraka eto daholo sarindreo filoham-pirenena vahiny dia ny samyny pays émergent zany dia tsika moa le famaritana ny pays émergent zany mety misy valam-pamaritana io zany dia raha ohatra hoe aty amin'ny 0 ka hatramin'ny 10 zany ny atao hoe pays émergent ny Sénégal angamba nefa any amin'ny 10 plus fa ny antsika mety aty akaiky an'le 0 plus zany raha ohatra ka hoe zay no iresahana azy fa mety eo anaty vala be ao fa zany rehetrarehetra zany ny iverenantsika ny eto Madagasikara satria ny zavatra misy amin'izao fotoana zao loatra zalahy tena mamperitreritra lalina hoe hoaizy ty firenentsika ity za fotsiny zany tena mahita raha ile farany teo zao fakomaly moa zany Jean Luce le nampidirana ponjavonjo maika omaly ndreo lohandohany eo anivon'ny tiako Madagasikara sy ny vovonana firaisankina dia namandiky azy tena tanimora dia omaly ihany koa ny lehibe ny fampanoavana zany no
nitondra fanazavana reny zany zao raha ohatra hoe amin'ny lafiny akapobeany atao hoe version officielle zay zany hoe zay zany vaovao hoe filazana officialy a fanjakana zany le miresaka satria fanjakana tsy le olona mivantana satria ilay olona mbola ny amponja moa mazava parquet zany le miresaka eo a amin'ny alalan'ny tony de mitondra fanazavana izy zany de raha fehezana moa zany le izy de hoe nyaiky zay zany le izy nyaiky a ny zavatra nataony io olona nampidirina ponja voajomaika io ary telo a ny loham-piampangana anenjehana azy amin'izao fotoana zao mbola tsy voatsara moa izy fa izy zany le ohatrany hoe didy savaravina ny fitazomana azy aponja de hoe efa tany ambolana augosta tany efa manao an'io zavatra io izy de lasa be mihitsy ny saina amin'ery meno koa le zavatra resahany ny tam'le topomasom-baovao nataony Dany teo a hoe ny filoha frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy misy amin'ny firinjato pejy ny mombamomba azy ny dossier amina taonina no ahafahana nahita an'izany ary ny fitsarana azy de mbola mety haharitra mambolana ao anatin'le zany raha io zavatra resahany io zany zavatra tena teknika de mino fa tsy vitaka vetivety ohatr'izany le tonga de ahitana an'izy hoe io fananao an'izao io fananao an'izao version officielle ho aly ny resahan'le olona tsika tsy fa tena mahita an'le zavatra fotsiny hoe ahoana no ahafahako mieritreritra zany ahoana no ahafahako mieritreritra hoe résultat na audit na tsy haiko expert amin'ny informatique ve aloha na ame an'le izy hoe tena io fa nisy niditra tokoa le izy sa tena mijanona am'le hoe za mino za resy lahatra fa Jean Luc raha ohatra ka nataony fanadidina Savaranando azy de natrehana mpisolovavy mbola tsy naheno version na mpisolovavy tsika hoe mifanohitra am'le voalaza to sa tsy voalaza sa le hoe tena hoe niaiky izy a fa tena nanao an'le sy ny antony mantsy de zao ireo mpitondra teny ireo mpanao politika ireo solombavam-bahoaka ireo olona ao anatina tsika staff ao anivon'ny tiako Madagasikara sy ny firaisan-kina de mifanohitra amin'ny zavatra nytenen'ny procureur iny zavatra nytenen'ny zareo ary mitondra fanazavana teknika zareo hoe raha ohatra ka piratage ny tranokalan'ny suny zany tsy possible misy tafiditra ao nizany tsy tafaverina vetivety iny de mipika ohatran'le délestage zany zitretina tapaka ny jiro tapaka ny jiro de miverina ny jiro de ity zany le izy hoe pika le izy a de avao de miverina ndray de eo zany lafiny faharoa raha ohatra izy ka hoe naka donné de nanova donné de nanapa tena ohatrany kely ny finoako ry izy ala hoe ao anaty compte personnel an'le olona nefa izy nge manao publication de tena hoe tena ohatrany hoe lolo fotsy moa le filazana izy mitony tena ohatrany amiko zany ohatrany hoe raha olona manao piratage ve de azo etreretana hoe mitsaigny koa tsy de ao amin'ny compte personnel any ihany izy manao publication mbola tsy fantatro za zany tena mety olona tena hoe vendrana be mihitsy mba mijery an'izay zavatra fa iny zany ny version officielle ho hitantsika eo ny fivoaran'le satria naharitra 10 andro mahery efa 12 andro manazy tena anivy mitandro filaminana milohany nanoloanazy tena anivony fitsarana de io zany ho hitantsika eo monitoyany zany fa rehefa meno le version officielle nataony teo anivon'ny fitsarana parquet sy ny ataontsika hoe fanazavana miendrika teknika sy politika hoentiny ary tena mifanohitra be mihitsy le izy ka de zay natoko tena mamperitreritra ny antoko ty maloha ohatra de nangataka ny hoe anaovan'ny mpinida audit aneny tranokariny tena anisan'izay tokoa ve fa raha mijeritsika zany hoe tsy fijeritsika manokana hoe tsy mandeha ho aza reny mitafiditra ao anatin'ny politika avolenta kasa ny officielle zany le fa fantanina perakatsika de hoe tena tamina impoly le olona ve ohatra naneky any an'le izy a sa mety nisy tsindra na tery a na sanatsy mety nisy tambiny a satria zavatra efa nitranga teto ohatra ny hoe tamin'ny raha Rolinière sia hoe tsy hoana ilay fijoroana vavolombelona aveo ny tsy mbadika tany am'le izy mandraky ty ny androany mbola ny aponjy izy ka asa hoe sanatry ny vava tahaka andreny hoe fa de hoe miantsika hoe anahoana ny fivoarana io fa raha raisana amin'iny zany raha ampifandraisana amin'ilay hoe valim-pifidianana de tena nanamafy ny taon'ny eo am'vitsarana hoe ty no valiny ofisialy sy vonjy-maika navoaka ny CNI fa ny tsy mbadika de asa hoe niarian'ny tribunal administratif ave anaraka zay sa anahoana lay sary mitranga oasitsika fankeliny retina de vadika zavatra afitsika aloha fa fampidirana ihany iny ity andro ny alarobia ity zany raha ny tato-baovao efa nalefa omaly nanaovana serasera be mihitsy dia hoe isy filakevitry ministra voalohany atao am'ty taona 2024 ty ary lefa mivantana amin'ny RNM sy TVM de eo zany zay zany izy hoe tena elany ela kory ny tena tsy mbola nisy tena hoe serasera mikasika an'izany hoe filakevitry ministra de anaovana tena serasera be fa hoe alefa mivantana amin'ny RNM sy TVM io de tsy kileny antsika io zany tamin'ny andro nomaly
tonga de hoe io any fa mandroso be mihitsy le asa fanaovana an'le hoe autoroute de le autoroute zany de hoe fandalam-pidiniana ihany koa sy fandrasian-dahatra reo mpiara-miobanatoka hanaovana le 20 kilometatra ampy fa le 20 kilometatra aloha zany a efa milamindamy manterrassement sy ny sisa de teo zany tena ina ary zany mety isapanantenana valonjato mégawatt indray ohatra miakatra avy roa ely lay tamin'ny 7 sy 2 arivo 7 le am'le conseil des ministres mety lay olana am'izao mantsy de mila zavatra nakorona zany no anatin'ny zavatra telo zavatra maria koa mifanindran-dalana am'izay etsy de hoe tafakatra 7,7 ariary ny kiloany vary de ny com-maitsy ambadika eto zany de hoe mandroso be ny autoroute ohatra ny zany rehefa mandroso be zany fanaovana le autoroute riotina de mihinan-kanina malagasy mihinan-kanina tsy haiko aloha zany le ifandraisan'le izy zay zany le izy hoe de faharoa mirehatra ny Madagasikara may daholo zany io resa de hafa ny serasera tsy ambadika atsy de aveo ana inona problème délestage mangitsongitsoka be tsy aloha zay any amin'ny fahatra fa eto Antananarivo miaina an'le izy de hoe ho alefa mivantana amin'ny ainao manjery layery inona zany délestage zany am'ty zay inona tiana routine hoe alefa mivantana le conseil des ministres am'ty an'io ty de tsisy délestage ve zany any aminay am'zany oro zany nefa tsy mandeha ny jiro de tena ohatra ny hafahafa mihitsy zay litina tena mampieritreritra lalina mihitsy ry zalahy le zavatra misy eto amin'ny fireneny ity fa ahoana le izy inona moa zany zao no andrasan'ny tokony rafalimanina am'izany filakevitra minisy zany tsy zavatra efa voalaza tany aloha daholo ve zany hoe afahianina fametrahana an'le groupement mis 105 mégawatt ho apetraka tsy ambomanam-bola ao an'ny jirama mandeha amin'ny solika de piara-tontolo tonga de efa mailomailo be de ahoana zany fahalotony tontolo iainana am'le seriko avoakan'izany 105 mégawatt zany azadino fa mandalo tsy lavitra ny fobe ametrahana zany 105 mégawatt ny renirano koa zay mamatsy any laka ny fariamandro zay naovana andany de manahoana ihany koa ny mikasika an'le taontsika hoe anampy phréatique satria ny groupe ny tomobile ary ny riatina raha tobile kely izy maka menaka efatra ka hatramin'ny 10 litatra rehefa tao vidange rehefa groupe ngeza be efa tena hoe ahoana rehefa satria tsy maintsy misy entretien de hoe akaiza kosa de le menaka ve de tonga de atobaka eo tokotany de arinarianana re tsy maintsy atao vidange io de misy otrota zany io de ahoana sy ahoana fipetraka le izy hoe tena hoe makaiza sy makaiza fa tsy resana ho an'ny fahalotony tontolo iainana zay avoaka le setroko mibobobo eo arakaraka ny faty tsy aila satria tsisy manamarina hatreto na de nitsika ary ny ayay efa betsaka hoe milina jojopilina ve le iasa io sa milina efa ohatrohatran'izay tsika manko ohatran'ny vazatra an'io le ohatrany hoe efa niasa io raha tovoka tary amin'ny hitanao le hélicoptère atao hoe Alouette 2 de efa tadidinao ihany koa le mikasikasy an'le roplanina le anakiroa tamin'le voatonga tamin'ny fotoana andro tamin'ny teteza vitiny eny nanao ana pompe tena enjana be mihitsy teny ivato tery hoe zany ary le atao hoe Airbus mbola tsy fahita teto amin'ny tanàna reo ndray niazy ay le izy efa nananina tany de tonga teto le izy de aisy am'zao le Airbus riny teny vao mba anotany io zay le olona nivato iny mbola afaka mba milaza aminay ao ve le Airbus anakiroa izy de eno fa zake milaza fotsiny hoe itsika eto zany sariny tamin'ny tiernantisa tamin'ny herinandro nisy olana kely tany amin'ny tsirany eny tany fiaramanidina vaovao io le hoe tokony asa hatramin'ny fahafolony ty volany ty le hofaina zany de inona tiana toka avy eto zany le fanazavana milaza gne de hoe 105 mégawatt foana hoe groupe ngeza be etseretsetra fa tsisy mameantoka mihitsy hoe vaovao jojopile io sa efa niasa de satria raha ohatra ka efa niasa le izy de mbola tsy fantatra koa zany hoe ahoana ny fandanina solika ahoana ny tena hoe entretien manana olana ratsolika ko indra moa zany de zay fotsiny le izy hoe le conseil des ministres ao le efa mivantana io ve zany midika hoe fo anaty koa ny délestage sa inona ndray raha izay faharoa ao anatin'le hoe tena ao anatin'le filakevitry misy indray zany tonga de latsa hoe manomboka amin'ny tian'io ty de iverina am'loana ny famatsiana jiro adiny roa manko le tenenina ary nyriatiana le hoe tafatapanjiro de samy manana ny adiny roa anyloa fa le izy igny ohatrany hoe multiple par 2 le izy tena marina multiple par 2 le izy fa tsy hoe adiny roa fotsiny ohatra mety 2 fois 2 amin'ny 10 tapaka de mandeha kely de tapaka de mandeha kely de tapaka rehefa totalina le izy de adiny roa fatapatany koa hoe misy raha toky ao an-trano satria ny anazy zao gaga be maly tsy tapaka mihitsy le izy de io zay efa nisiny de zany rehetra le izy zany le coupure lasa multiple par 2 fa tsy hoe 2 fotsiny tena mahay mihitsy anganareo tena za zao tena mba miandry ny olona inana andrasanao am'zany falakevitry ministre mantsy de anapahana
satria efa fantatra ita aloha efa nyresahana volana vitsy lasy tany amin'ny volana jolay tany ny atao hoe PGE de efa fantatrainy amin'iny reto a no lalak'izoran'ny firenena ao anatin'ity fempotoana iasany ity de hoe mijoro amina andro telo de ny maha olona mikasika ny industrialisation de ny fahaiza mitatana zany le resahana ao anatin'izy eno a de zay fotsiny le izy hoe inona am'ireo zany déclinaison an'ireny ve le fanapahan-kevitra ao raisina satria sao de matsy hoe de tena misy ifandraisany veloha le hoe piana anjiro tetsy amin'ny zaridaina botanika sy le délestage fa ohatra amin'vo tapitra ngily fitsiriana anjiro de tena hoenjana be mihitsy le délestage sa hoe ahoana l'izy zany rehetrarehetra zany ke fanontaniana ary katita kely any tanàna manontany hoe ahoana le jiro am'Rojatovo de tena oza hoe tsenao de sahirana mihitsy ianao io efa hita ato an-trano ito le mipipika ohatran'io koa ny hita aminao any anatin'izy fa le fahavoazana koa le ateraky le tena délestage ary zalahy tena de io fahasimban-javatra court-circuit daholo ny ankamaroan'le incendie-na ny ahitrano mitranga na teto amin'ny faritra na teny amin'ny teto Antananarivo court-circuit daholo ny ankamaroan'le tsy fatiresana tsony zany fahasimban'le fitaovana ianao hoe anao fitarenany amin'ny la ny andro any fotsiny ianao efa hatreo fotsiny fahavoazana de alao mijery zavatra fa mijery vahaolana hoe inona ny atao manoloana le izy de ahoana le fandeha andrendretina disika goka ve le izy disika goka le zavatra fendakolosy mpiangonana feony maly any no verina loany izy volany knapsy ty basana tsy hita ihany andao za tsisy reo le laharana telo ahafahana mifandray rehefa voniny ianao de miditra eo mandondona de miresaka kely ianao avaizany tena mety tsara ve ny fifandraisana de aneo hevitra ianao de mandeha foana io maneho hevitra ianao na anakina ianao na hitondram-bavaka ianao na anao inona izy daholo zany rehetrarehetra zany fa tena zava-dehibe zany de hoe mirositsika ao anatiny adoraka fampizary hevitra mahasoa anatin'le izy hoe ahoana beribe hoe tena hoe raha milafin'ny fahasalamana amin'ny lafiny ataontsika hoe ara-kolotsaina amin'ny lafiny resaka fanatanjahantena amin'ny lafiny politika koa de dao mety daholo zay resahanao hoe fanaja fotsiny tsika de fa izy indao za tsisy ary miarava toko fanaja dao ary fanaja amba ny sekidirako indrendroany zany sokola izany de momba le afo mandeha be am'izao ianareo jereo nge ny klipy am'izao klipy mandeha tsy maintsy misy afo raha misy klipy 10 misy afo na io afo plastika farafaratra ny olona koa misy akanjo afo misy sarina afo satroka ana namako moa fa nyteneniko de resy lavy de tsy nanaovany tsony le satroka fa izao matsy le izy ety ve de efa manandrana afo ety ve de efa manandrana de tonga le izy zay le hoe zay zany bazaraiko de momba ny sport de tokony ararotiny coach Roro ny réconciliation alainy Drogba de mifamily Drogba manaja ny coach Roro satria izy ny coach de coach Roro koa tokony anaja ny Drogba de mifamily satria raha tsy Drogba ny meilleur buteur tsy nanao an'le kanina iny tsika zay fa de miaindray aloha de afaka amin'antsy ny sport ny be dehibe ny zavatra manamarika an'io koa indrindra fa mandrafitra ny ekipe pirenena hoe temps de jeu comportement resaka iny tsy hiditra amin'ny lafin'ny teknika be ao anatin'le izy fa be dehibe ny zavatra mandrafitra an'io ary ny staff teknika de mijery an'le izy de ahoana ny antso manaraka miaraba toko salama miaraba-piainako momba ny olona antenenareo hoe natao fitsarana favarabina moa zany ke hoe miakily tsara marihana manolona ny zavatra misy de ny fanarina fitondrana dia ny ametraka ny olona eo amin'io be ny tanàna ka ny zavatra rehetra mifanohitra amin'io zany de ivelona fa tsy tokony misy satria zay ny efa nanokafana anday le fifidianana zay efa nitato de asa moa danisandry tena hoe tena mety ho arak'ilay fitsarana marina de samy tsitsindry de raha arak'izany famakafakana hatramin'ny voalohany sy ny zavatra misy hatramin'ny voalohany zany de tsy maintsy mandeha mitsivy amin'io satria ohatra kotsiny hoe mpanao gazety zay professionnel be zany
dia mbola any apolitika amin'izay fotoana izay. Ny dikan'izany dia zao tsika aza mieritreritra hoe tena mandeha amin'ny famarinana izany zavatra izany satria tanjon'ny zareo dia tsy zany mihitsy. Raha ohatra ka izany ny tanjon'ny zareo nahita vokatra tamin'ireny hetsika ny fifidianana président république sy ny député ireny. Fa tsy zany ny tanjon'ny zareo fa ny ametaka ny zareo tena ho tsisy tsy ho zesemy tena eo anatin'izao fitondrana izao. Tsiraka tsy mandinika dia izay tiany ihany io zany ka mazava be ny momba an'iny raha ohatra ka izay. Fa lany mety ho lany sady angamba moty anjarako ty fa raha ohatra ka lany dia rehefa manahirana be hoa tena mampieritreritra lalina ilay zava-misy araka ny fandraisana tary amin'ny fanombohan'le fotoana fa ny olona nefa misy antso aloha dia tanteritsika eo ihany ilay izy miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Manao ny ianao ary? Tsy maintsy miteny. Tenenina mantsy dia izao. Na rehefa nahita ny film malokily iny momba n'ity le teknisianina ny team ty zany tiako tenenina. Raha nahita n'le film malokila iny nareo dia samy ny somana tena fa ohatra izay tsy sanatria hoe le fiainam-pirenena ny film. Ny Randredy Emmanuel manambana afilesy borery ambany ery. I pastera terena anao siny amin'le zavatra hoe hianatsy ho mpitandrina intsony. Dia za mahita hoe zavatra ohatra ny forsena ohatra izay io resaka teknisianina ny team io tena marina. Fa tsy lôjika marina mihitsy le tenen'ny sekretera ny team hoe ahoana moa vetivety eo le anona anaty page Facebook tapitra miala tao. Zavatra tsy lôjika mihitsy zany hoe vetivety eo le izy dia hoe misy olona tafiditra dia vetivety dia hoe verina any amin'ny CNI le compte. Ny tena tiako heviana zany dia izao hoe misy ambadika politika io dia na io resaka hoe fananana ministra Androany io raha resaka ohatran'ny famonoana hafa hoe avilivily an'ireo no sain'ny malagasy. Ary zareo tena mahita zavatra miliviliana saina foana ny tena marina. Fa dia tsy haiko hoe eo tsika mahita azy fa masoandro sy ny maintany aloha zao dia mamaky lohasola tsy misy ny orana. Nefa ny zaza tsy maintsy zay amazotory zareo dao ary efa nisy mpampanameny ihany moa zany va olana hoe raika alao aman'olona dimy ray andro iny izy rindreto iny le dimy sy ray le fandraisana tamin'ny fotoanandro iny efa namesy mpampameloha izy mba hiatrehana n'le fiakarany vita vary anoloana zany rehetrarehetra zany fa ny zavatra mba ho resahana ihany ko eo ampiandrasana ny antso manaraka mantsy dia zao hoe amin'ity tsy ty herinandro tyka fa amin'ny herinandro ambony io no andanasana mety tena faraparany herinandro ambony io ny mikasika an'izay mety ho voka-pifidianana eo dia ahoana zao zany zao samy miandry daholo ny rehetra miandry ny rehetra izy moa zany hoe atao rinireny antso maro samy hafa ireny dia manoto vakana ny faneho-kevitra ny fivoriana ny anaty trano samy hafa any misy efa nanao faneho-kevitra misy mbola miandry amin'le hoe famondronana hoe andao aloha miaona fandroso hevitra ina ny atao aiza ny lalaky zorona ina ny mampitovy indokanga taloha raisina ny antsony ity dia toizatsika kely iny miaraba radio manao any abadia tsy midany ihany miantso aminareo mandinika tsara ny zavatra resahanareo ny hoe tenen'le izy moa izy teo dia tsy zavaravina teny amin'ny fitsarana momba nazo an'le mpikirakira informatika ny firaisan-kina sy ny tiko Madagasikara dia misy an'io nefany ny fitoriana izay nataony zareo eny amin'ny tribunal administratif dia nareo miteny amin'ny ty herinandro ty no mety hivoaka amin'ny herinandro moa no sisy nareo dia ohatra nefa milaza sady ange zany zalahy nareo hoe dia heritreritra fa ny tribunal administratif samy tribunal io marina fa samy hoe manany ny azy dia tsy teny mano hoe araky ny didy efa hita tarihana anakiray dia ny zavatra nivoaka ny CNI ihany ny marina fa le zavatra nivoaka nataon'le rangahy iny dia manipulation iny dia za aloha zany dia efa mieritreritra mihitsy hoe aza dia mieritreritra iny inona ntsony fa zay efa vita hoe dia vita inona sisany miandry cas de conscience ny frère sisany dikan'izany
anaraka zany tribunal administrative saty anaraka dia ho hitatsika fa dia mampalely le firenena ary tokony ataontsika eto manomboka zao eritreritry na loranga zavatra mampandroso no roisana amin'izay fa efa manirytsiry le zavatra amin'ny farany misaotra ty le izay le nitenenao faran'izay mihitsy ny tena tianyty fitonanyty atongavana hoe aza miresadresaka momba azy mba isin'le hoe fitonina sa oanao sisy rindriatena alao isy fitovila dia filavilana fa Madagasikara tsy maintsy mandroso etsekilany etsy nefany satria izy hoe nke fa lamosoboire brito e na anao interpellation anao zay fitandrifizany na anao fanakianana anao na nosokevitra zay ataony ihany ny ataony dia rehefa tena meno azay indray riatena dia lasa be saina hoe tena raha zao zany no mitoy manoloana ny fanakianana mihetsika tsy eo fa ny mikiomiary nataonay nahitany Jacob ny anary nataonay ohatran'izao zay miteniteny eo eny cybercriminalité zay mananonany eo tonga dia misokatra ho azy mifontsa mialamila mitana basy RNM mampangina azy hitanao dia zao zany tena lasa be ho ansaika efa nisy tentative anio tamin'ny andron'ny transition efa lasa ambassadeur moa zany le prime ministre tamin'izany le anao an'le passerelle unique tena ho fiezina ohatrany efa misy firenena inanao zao tany ivelany tany rehefa nahavaivay be mihitsy zany ny ataontsika hoe fanakianana tao anatin'le firenena dia ny fihezina hatramin'le hoe tanao ny mpiena anjiro dia tapaka koa ny réseaux sociaux tonga dia satria io moa zany zao ny tena anaovan'ny olona fanehoan-kevitra ifampitam-baovao sy ny sisa mpian-tsasany koa le izy dia tena za zany tena hoe manamafy mihitsy amin'le zavatra mandeha tsy izay tsy miteny matsy na olotsotra na firaisamonim-pirenena na autorité morale na autorité religieuse ny mpanao politika indrindrandrindra zavatra iraisan'ireo dia hoe tena tsy irariny le fantrany zavatra iraisan'ireo dia tsy azo iainana tsony zavatra iraisan'ireo dia hoe tena fahavalo andao atrehana fahazalany andro amin'ny zavatra hafa dia tiana rehefa tena mandinika an'izany aho azy mieritreritra an'izany tena aza hitako hoe tena hoe misy sasany tena mpian-dralahy le isy anapiky ty réseaux sociaux ty riatina miteraka fatiantoka anao opérateur le zara ohatry zay no mitranga kanefa mo izy mory zareo reny izy mory zareo reny balahoana misy azo raisinao miaraba tapoko mbola tsy vonona izy hoe raha resaka Sénégal tsika te Sénégal ny alohan'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo nisy karazana crise rotaka fa hainy zareo ny tena hoe ny fian'le zay iana dia aingana hoe tena firenena ny jerena mifandamina sy mifandefitra fanarenana radio-karena tena tanjona dia voaravina teo nisy faty olona marina hoe nafa tao anatin'ny fotoana foy le izy satria zay le hoe tena jeriny rehetra hoe tsy raha mbola ho any anatin'ny fimpidom-pahefana sy fitiavatena ara-politika sy ny sisa dia miletika ilay firenena fa Madagasikara io raha mahity hoe mandeha nikajikajy ara-pifidianana ampiasaina ny basy amatafondro nefa hita fa tsy mety zao ary dia mizaka manadio tena hoe tsy firenena farahida zany tsika na dia efa hita zao ilay zava-misy dia zao hoe manafina sy manakitakona ilay fahantrana ilay tena aretina mila zabona mihitsy no afianina dia io ilay zavatra mitrano ndao lotsika indray antso dia mitoy indray izay miaraba ary ie eno ndao panao politika dia raha misy miteniteny ary hitanao hoe ilay mpanao politika sy tafaradia ampiasany maro amin'izay le tokony mianatra rehetra na momba misy tena firenena miteny izy hoe zay ampandroso ny tokony atao dia davina ny fanelam-perady dia zany nge ny mahatonga ny fanelam-peraraka efa atao io satria Madagasikara nge tsy amin'ny tokany fa ny rehetra ny tokony mba hevitra azo mpitondra fanjakana ho raisa ny zavatra boky fa tsy hoe many fanjakana mihitsy ny tondra samyrely anty firenena ty ary raha ohatra ka zay moa ny itodihako any amin'ny mpanohitra raha ohatra ka tsy misy dilona fanaovany amin'ny mpitondra fanjakana any ambadika dia tokony tantaratra ny fiaintana tsirairay ao anaty zao fiainam-pirenena zao fa latsaka katerena ny firenena mila olona ndray andraiky ny olona tenaina ndray andraiky zany efa raha sala ny tenin'lerany tsika dia ohatrany hoe fiiditra intsony ao anatin'izany fiaraha-metana azahoana mahita
ny fitondrana Madagasikara ka le izy zany de hoe ahoana ny fomba fieritreritra indray azahoana mamelona ny afo fitiavaka ny razana ao anatin'ny tsirairay hoe hitototra marina amin'ireo tolona efa natao ve ka azahoany malagasy tombony amin'izany fiainam-pirenena zany fa maty tsirery tsy mahazo izay mba tokony hisotrahana afa-tsy fahantrana ny vahoaka madinika izany rehetra zany dia ohatrany hoe izay tsy manam-pahaizana dia mipetraka eo ambany fahafatesana fahantrana fa izay olona manam-pahaizana sy afaka ihany no afaka mahazo ny tombotsoan'ny firenena iaraha mahitsy zany zao zay mihitsy le izy fa tena tany aloha efa nandeha ny faneho-kevitra ny aiany amin'ny hoe tena eto zany tsy mahazo miresaka nininona tsony itiana miresaka jirama isan'andro ty arakerindetena atady alahirana vitsy ary efa nizao ao aorinan'le tentative isina regroupement na rassemblement ny opposition de nyteny tsy de mpiteniny matetika amin'ny procureur amina raharahago eto Madagasikara any ivelany matsy rehefa misy tranga miseho na accident na hoe attaque à main armée na braquage na ohatratra zany de ny procureur na ohatratra zany eo amin'le farim-piadidina itrangan'le zavatra mitondra fanazavana fa neto amintsika tsy taitaika ihany zany hoe rehefa tena mijery zany iny raha hoe Jean-Luc Ndemiotry tena efa hoe avo be zany le ataontsika sokajo misy an'iny affaire iny mba toy nidiratsehatra amin'ny procureur midiratsehatra amin'ny procureur satria milafinina koa tatsy aloha tatsy de nisy fanambarana amin'le tentative na rassemblement ny opposition de le fanazavana hoentin'ny procureur mikasika amin'le raha Jean-Luc non seulement mikasika ny resaka hoe piratage ny resaka hoe sitiny CNI fa tafiditra hatramin'ny faneho-kevitra mikasika na jirama koa kely izy satria tiana tao anatin'le izy le hoe tena jirama tamin'le resaka délestage sy ny etsitra io de tena zany rehetra ohatrany hoe zany hoe mitaona olona-kolaka amin'ny resaka hoe kiom na fakalana sy ny sisy le izy nefa fa io ny réalité jirama tao anatin'le izy tovitovy zay ngely namanao mpanao gazety tany Thomas amin'le hoe ka zany rehetrarehetra zany le mampieritreritra hoe ahoany tsika ty nde ho aizy tsika ty ao anatin'le zay ngely le hoe misy tentative te ametraka hoe pensée unique misy tentative ihany koa mba kapotany rassemblement ny opposition amin'le anatreny le way fa ahoana kosa ve nisy avy hoe tao anatin'le izy zany hoe nanao ihany ve le izy raha sanatry ka tena zay tsy raha sanatry hoe raha zay tokoa zany tena zava-misy hoe nanao avy eo le olona iny fa tena nanao an'le piratage de ny olona ny tonga de manisy lien ao anatin'le izy hoe satria iny représentant an'itsy parti tsy atso anatin'ny an'itsy de ty zany nanao an'ly de ty de tena mety ho lasa hoe aloha amin'ny fotoana hoe mety andaitra ao anatin'le hoe tentative hoe tena mikapoatindray zany le tentative na satria samy mifampiaya hoe andaloha raha siny anao salama toko manao any ya tena mampalahelo zavatra misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao indrindra fa le ataon'ny fitsarana ity ny fitsarana ihany fa ny tena fitondrana misy rehetra eto Madagasikara lainga fampiasonana fitaka fanapatona vahoaka misy eto Madagasikara tena tsy rary ny zava-misy amin'izao fotoana zao tena mitongelona tanteraka amin'izao fitondrana zao sy mijery ny fahoriam-bahoaka sy ny fahoriam-bahoaka ny tsara malagasy fa tena mitongelona tanteraka amin'ny mpitondra izay raha malala fa tsy mety ary tena tsy mety fa tena manabato ny malagasy mampidaly malagasy mitondra amin'izao fotoana zao da eto zay de manentana aizany manam-pahaizana rehetra mahety Madagasikara atao inona daholo ireo général rehetra ampiakarina grady eto Madagasikara fa nga eto Madagasikara tamin'ny ady no ampidirana général maro be tahaka io de aizanareo ry général rehetra afody ty Madagasikara ity andao ry vahoaka anavitra ty Madagasikara ty fa tena tsy rary ny tsony mitsitsy ny fampijaliana sy ny fampifanapatona ary ny fitaka rehetra sy ny fampiasonina eto amin'ity Madagasikara nosy malala ty mitsangana ry vahoaka andao isika ponitra anavitra ty Madagasikara ty ary angataka mafy amin'Andriamanitra isika fa tsy maintsy tafita ity Madagasikara iala mba vahoan zao fanapatona ty tsadona misy an'izao tireny zao sirotoko
Itsakilanakeo moa zany manao an'iny le hoe raha efa ny politika no mampiditra ny lohany eo amin'ny fitsarana. Ile fomba fitenena an'iny sy le dia avery raha fitarizahatra ny resaka atao inona lakana hitanao le izy ohatrohatran'izay ko izy aty ambadika aty raisy ianao miaraba tompoko miarabe miaraba atsika makasitaka amin'ny fandarany eny ary isaka nijeren'le roplanat mety manina dia miakatra kely indray aloha meo vaovao dia izao zany tena izy nalohan'le mpanoradalana sy mifarisy eo mifidy amin'ny barabasy le farisy sy mpanoradalana io olona nianatra lalàna ara-dalàna mihitsy ary tena tsy toetrandreo tao amin'ny fehitry ny lalàna tao amin'ny fehitry ny fiovana tao Jerusalema fa tena aloha tanaty mifidy amin'ny barabasy niarana sa tamin'ny barabasy zay ny tena sady mindafy to dia tainy tokotsika rehetra miresaka an'izany ianao mantsy dia zava-dehibe ny aloha zany fatako hoe rehefa tsy kivy fotsiny ny olona manoloana zavatra misy eo aloha zany nefa zava-dehibe dia manoloana an'le faharoa dia hoe satria izy ko ny manana an'le fanantenana dia zava-dehibe koa zay tsy afaka mipetraka fotsiny ihany ko izao mantsy le zavatra mitranga za zao nisy documentaire zay mba nijereko any Brésil io dia manoloana an'le zavatra mitranga ao izy satria mba misy fotoana koa zany le tratran'le fiovantoetrandro dia maina ny fambolena nefa tsy maintsy atrehana dia nitatsata ny toerana mihitsy no ny vondrona dia nanao damma kely izy ny asatra tsy damma indray fa nanao karazana toerana fanobiana rano izy io zany dia hoe tamin'ny fotoana izay mampiofona dia mandeha ao le rano dia natao ohatra ny labasy ny fanambanina zany natao ohatra ny labasy mba ho azo afindra amin'ny fotoana afaka totorana koa le dia natobo tao ny rano mba hahafana manondraka ny voly dia mampiasa daholo le vondrany tatsa ao anatin'le izy ohatratra mety ohatratra mety zako dia zay izy miresaka le hoe aiza manam-paiza sy ny etsetra ma tsy le olona tao dia zao ny asa zany zao tena mba faniriko mihitsy asa raha mba ho tanteraka zany na vao possible hoe zany dia tiana hoe isaky ny commune dia manana mivatona sonitra ny tany dia rehefa vatona sonitra ny tany io dia mety pluridisciplinaire dia andao rangatsika ifanometanana tena hoe anao zay apety an'ity commune misy atsika ity dia samy mba manana ny expertise zany hoe mifaiza manao dia mba mitondra an'izany ho an'le commune dia izay rehetra zay zany le amin'le tena malagasy manao hoe valimbabena zany ny endrika isy olona izy dia tena tsy possible zany fa ny fivelomana ve dia tena antsaika hoe izay zany le hoe nyerikerika ny mahatondradrano fa maninona satria nyresahanjareo teo amin'ny CFM zany dia nitety an'io média conférence de presse hoe tena nanana zavatra matedera ary tsara ho hitarina manerana ny communaire Madagasikara lay sehatra maitsy nitety andrembolany ohatratra zay zany le izy dalotsika mbola tsy tena vonona ianao rehefa tena vonona ianao dia miverina anao zany dia le sehatra maitsy fanakaloha dia tena hoe ao zany tena mandeha ary fakatahaka zany tsy nisandaina vola tsy nisandaina inona mbola afaka atao ve zany ka zay zao le izy hoe tena dalo raisiny ty olona ty miaraba tompoko manao ana tompoko manao ane efa elaela zay mba ny antony manampahaizana teto amintsika zay mo aty ambanivohitra tata efa mba manao ny asanay zay reto reo manampahaizana satria volan'ny firenena nana ny anaranareo sy ny andoavana ny saram-pianaranareo tany ivelan'ny tany dia miantso anareo zay tata maty zay maina ny tany aty atsindrana aty tompoko no mbola tsy manetsa mijano vahoaka tsy mahatabo tena tsy mahavita fiarama mpianazanaka tsony fa tsy fandripalemana mango fotsiny dia miantso anareo re zay tompoko ondeo zahay arivo nge zao mahery ny tapoka vary eritrereto tsara 9,000 ny sarakata 10,000 ny vary raha olona menaka nianatra re tompo fanareo manafaizana anjaranareo mamikady asa totra tompo ye mahakasika anay ko za zavatra resahanao zany fa zay indrindra kely resahantsika teo hoe ahoana tokoa moa zany manoloana le zavatra misy hoe tena rehefa tsy laitra mibala ny ery ihany dia maninona raha atao inversena zany le izy hoe ny aty amady no manesika le izy dia isy teny ndray hoe aza tiazaka tianareo io forage ataonareo io aza mikitikity an'io fa ataon'ny fanjakany isa zany ngerindredetika tsara tamin'le amaty ery an-tanany miaraba toko anadio canal miaraba manao ane tonga so général technicien mahafinaritra rakala resetrazy antiko ambara be zao ny hoe manapahia
miala tiry miala foto miala salotiko amin'ny teny amin'ny rano fa tena ilaky atika le manampaizana tsika zany miato ny zao manampaizana paratapy teraka zany toana sese teo aloha za fa mika zany hoe azovaisika fa tsompotiny manampaizana zao tena mikarakara fifidianana amin'izao fotoana zao ary isaka reto amin'ny firenena fa reny ny zavatra atao manampaizana teraka reo tondratika ankoatra ny andro ravelona zany reo ministra sy premier ministre sy ny any zao efa alitara ndraiky tao amin'ny iraisam-pirenena raha premier ministre manampaizana ke zany eny teny fa efa aizana zatra zany tena hoe oentina mpitondra firenena raha fahitako anazy fa eny reny sy tahotra an'Andriamanitra fa tsy resaka faiza fa zaho aila tiatika le manampaizana fa tena raty ze mahazo fahefana za de ohatrany hoe mamivaolona zany fahefana ananany raha mba hoe olona mba teo eo ihany izy tamin'ny mbola tao fanjakana na de hoe olona mba miendrika fiarahamonina ihany olona mba mpandalo any am-piangonana na mpambe any am-piangonana mivavaka fa reo voatonga ao amin'ny fahefana io fa tena avatahafa mihitsy ny natao azay nanaovako anareo hoe le manampaizana zany amiko ilaina ny paizana anasiketa fiaratratray raha teny hoe tsy ilaina ny faizana ary afapiapiaratra hoe mena fa de tena faizana loatra no mitondra firenena fa endre ary fitiavan-tanindrazana ary tahotra an'Andriamanitra fa manampaizana zany no eto amin'ny tanàna tena voavidy vola ary mahatsika any kely tia mijoro amin'eo ankoatra an'ireo moran-tseva de titako zay hoe mba manampaizana samy jo tena mba hoe tena tia-tanindrazana io moa zany mifamelo satria ianao nge zao mitantara hoe nareo mpitondra amin'isana mara tena lohandohany be mihitsy any am-piangonana reny ry zala ery amin'ny seza voalohany manao adidy amin'ny fiangonana ohatrany tsomaky mihitsy reny raha fa amin'ny fiaonany lehibe sy ny tsisa na fiaonana kalamanjany io na any amin'ny efitrany fiangonana any ry atiana fiefitrany fivavahana zany zay mahatonga sasany ohatrany sendondrotra be mihitsy rehefa misy torotenina tsy voatolona ary ny anarany satria ilazany hoe miditra am-piangonana izy inona zany tena tsy ampy kely ao anatin'le izy ao ary arabe miarabanareo de miarabankeny salama teo asa fangaro kosa rangaly izy za anisan'ny docteur de l'université Tananarivo nampianatra tany amin'ny université mafy tsara fa tsy ohatrany zany fijerinao zany fijeriko io ary anisany kritika mafy ny fanjakana io vao fakomaly nahita amin'ny professeur Marcel izy moa ny anarany professeur médecine tena nalaza mihitsy hoe état de non droit no eto ka aty aminay médecine izy rehefa disy diagnostique de disy koa fitsabo état de non droit ny eto tadidiko foana ny teniny misy professeur en économie raha izay malaza be any ivelany any gasy tena amin'ny kritika ny fanjakana io aza fangaro kosa le izy ireo namena toerana no manao an'io fa tsy ny manampaizana rehetrarehetra anisan'ny nanentsika mafy io zany professeur ndray Grégoire zany champion du monde en mathématique zany fa nampitahoranao gadraina nefa rany izy maro nanginana izy tsy fantatro moa de mangina kely izy atao fa za mino fa reny olona reny teny foana reny amin'ny manaraka ary tsy angina amin'ny raharaha iny manampahaizana raha monsieur reo évêque catholique sy ny pasteur any evatsika io fa sao de vernao olona tsy nianatra reny tena manampaizana be reny mba to samy teny ohatrany reny presque novona doctorange reny asa fangaro ohatry zany kosa le izy hoe nareo manampaizana ianareo ngamba mety tsy te nianatra de kritike nareo ohatran'izany izy faharoa miakatra be ny vidim-piainana mitabataba daholo indrindra ianareo fomba ny fanjakana de mamono hafa ndray ny kontraiko hoe zao natonga an'io ka ahitany ka nananana tsika kely izy efa nisoratan'ny fanjakanareo io nisoratan'ny gouvernementanareo nisoratany misy ny finansanareo anaty loi de finance hoe taux d'inflation 10,3%. Taux d'inflation 10,3%. Niteka amin'ny refitrefitra nandraisan'ny député TGV Irmara zany tao amin'ny assemblée nolanina tsy nisy fanovana tao amin'ny assemblée nolaniny sénateranareo tsy nisy fanovana tany amin'ny sénat ainareo ve dikiny atao taux d'inflation fiakarana vidim-piainana na ny vidin-javatra le atao taux d'inflation ka miakatra 10,3% zany vidin-javatra rehetrarehetra amin'izao nataonareo ofisialy zany de aza mitabataba tsy mila fanazavana aminareo amin'izany zahay vahoaka fa tsotra fotsiny hoe niosoratanareo anaty loi de finance io
taux d'inflation 10.3%, dikany taux d'inflation rehefa tsy hainareo de fiakarana vitim-penana ary fiakarana vitim-penana io rehefa 2 chiffres ohatran'io izy de crise sociale ny dikany de andana mianatra économie alony vao miresaka na ianaro ny atao loi de finance vao miresaka fa manahirana be ny anazava ka ahitany eky nanaria no officialisenareo anaty loi de finance ny fiakarana vitim-penana io de miakatra ny vidim-bary mbola tsy mahatratra le 10.3% kory izy io fa ngamby io mbola manodidina any amin'ny 5 ary izy miakatra hitanareo io fa raha tratra ny 10.3% io de mitenareo vidim-bary io fa raha famoran'io 7,000 ariary ny kilao andanareo any zany de sy manahirana mihitsy ty voalohany taona ty de misaotra rindro dawary anaraka doka vizitsika de miverina manondray rehefa avy ao efa misy antso miandro aloha de raisiny ianao de manondry antsika rehefa avy ao miaraba tompoko tonga sondray ary le faramparana ty filoasena io zany iverina hoe olona mpitondra-panjakana iny any mpitondra-panjakana zany any ty tokony rassembler zany tokony mpampiavana tokony mpampitambatra zany praisatilaty tolopolina tsara efa firenena de rery zany tokony hoe miteny manaiky vahoaka malagasy alohan'ny zany avakana hoe olo lehibe tamin'ny fanjakana fa de avoaka avavatra isaky miteny izy fa tena mahampiodikotra tena mampisaraka akoa nisy azany hoe nibitatenareo fa nolona mitio raha nataona inahita zany tirina zay ka izy zany leraka hita fampiavana misy fanteny aloka vavana tonga de ina lohanakapo hoe tialeo fitokany io ohatra za zany fieritreretany tolona satria ohatra petina atao mandrak'izay zany leraka fomba fiteny ka mampalahelo izy fa olona ohatra refa tokony olo rassemble olo zany olo manakatitation tantakany fa ake vavavokany de za miatovaoka malagasy aoka ilamina ihany fa raha manahira inona moa no zavatra hoeritretanao ola zany satria mba inge mila mijery kely manao metsoro menoatra manahoana parcours de atao fotoana inona ny nampiakatra an'le izy de eritrereto hoe en firy taona zany izy ry hitako rehefa tao anatin'ny 20 taona teo ao 20 taona de pararia de tonga ary ay tena général de corps d'armée tao anatin'ny tena miazakazaka be mihitsy fisondrezana hoe ny promotion araka tamin'ny mety mijanona colonel angamba ny sasany de fa lasa tsy misy tabiarina ndraiky sa tao anaty fahasoavana andraisana fa inona no resanao de eritreretanao resahany afaka bavory be simo ro zany tena hoe mijery tena aloha tsy gaga mihitsy mafimafy le teny mafimafy le izy ary zakany ohatran'ireny le olona nitendrena rehetrarehetra ianao hoe de eritreretra hoe raha olona nitendrena tsy haiko ohatran'ny gouverneur reny zao ohatra tiatranao zany zavatra ohatran'ireny zavatra resah de mitovitovy amin'izany daholo ingila izy taloha raisiny raha misy antso vonona ny ambadika any de tsy raisiny izy miaraba tompoko manao hoe sotra nandray de mandeha ndawary makafaka kely amin'ny maso tsy miangatra zava-misy samy tompona andraikitra daholo tika fa zay le rindana ny olona no tsy fisiny falana lasa mifampitorako tika makafaka tsy miangatra io fanjakana io de nalainy tamin'ny hery io tamin'ny 2009 nalainy amin'ny fomba tsy manaraka le lalàna 10 taona fa tonga de nalainy amin'ny fomba nataony daholo azony am'izay de izy hoe ena tanatraka efa mba namin'izy papy izy de raha manohatra ny fanjakana io zany za manokana hoe raha tamin'ireny de nanohatra tena nanohatra tamin'ny heriko rehetra mihitsy hoe fanombanana kosa ny propozy kosa tsy ampianarina zavatra oatra zany fa rehefa nylégaliser tsika izy tamin'ny 2018 sa 2013 lasa zarany ary lasa légal izy nahalatra io majialatra fa niasesina ambonindrindry de mba hoe io filoam-pirenena zay mantsy le raisiko am'le hoe manaja hitanao hoe tsika tsy manaja azy de misy mitendreka izy tsy manaja fa izy ka misy condition hoe raha manaja izy any aminy aloha le fahefana izy ny tompo amin'ny fahefana ambonindrindry de atsy izy tonga am'izay ty ny fotoana raha mahita tsy fahamarinana de tsy manay satria ny fahamarinana manandratra firenena olona mantsy rehefa teny hoe zao le mpitondra de tsy tia olona satria mankahaly zany re tsy tia olona efa io aloha io de io fa ny mankahala koa tsy tsara mivavaka ho an'ny fahavalo raha ny tsara de manambatra voinafany atapito zay baiboly zany sarotra aplikena fa tsika te hita fahagagana nefa le zavatra zany tsy mety miva
dia zao raha izao zava-misy zao tapaka avy any aminay izy dia tena zao ngely izy hoe voalohany république zato isanjato latsaka kely ao amin'ny anteny miarandolona ny anteny miram-pirenena ny gouverneur rehetrarehetra ny any amin'ny chef fokontany tindrena daholo nefa zao le situation misy any firenena isangisitra ty amin'ny eran'izao tontolo zao mpanohatra ve mbola mavita isakana fampandrosoana ao anatin'izany zay ngely izy hoe tena ny varany miakatra dia notoroto no anaovana serasera Madagasikara ray délestage manjeky mihitsy dia ho ampitaina amin'ny vatana le niotolakandro fianaratsony mioraka dia zay le izy le hoe tena may Madagasikara tsy mivody zany malaintaina araka le fomba serasera raisam-pirenena amin'le hoe maina ny tany manerana an'izao tontolo zao daloha raha sinanao raha ohatra ka vonona mbola sy tena vonona izy fa hivererana ihany le zavatra mitranga fa tena ny ao anatin'le izy inge hoa niaya dia le hoe ho tonga any amin'le pensée unique ty zavatra ty miaraba tompoko miaraba tompoko mahay mbola miverina ray mandeha nga dia misaotranareo mandray ndao ary misy faneho-kevitra teo nataon'olona anankiroa samihafa tsy hoe akory ny amaly nen'le olona anankiray milaza hoe tsy mahatoky ny manampaizana ntsony kelikely finoana motsy izy amin'ny manampaizana dia nisy namaly indray ty manao hoe aza tao an'izany le manampaizana ny zavatra misy eto amintsika dia tsotra fotsiny ihany ny manampaizana perinasy eto amintsika izany na meohatra anankiray moa izy le hoe le mathématicianina malaza be dia nataony zalahy ohatr'izao nefa rano dia nangina ny manampaizana eto amintsika izany amin'izao fotoana izao dia matahotra ny toerany raha mbola miasa izy fa rehefa olona retraité izy dia afaka miresaka amin'izay tsy sanatria akory mamely an'ireny olona manakajy eto amin'ny firenena misy généraly misy professeur nitsangana fa zao le izy fantatry le fanjakana nge zay sy olona retraité nen'ireo nitsangana tiako tenenina amin'le resaka zao zavatra tsotra ihany mila réveil de l'opinion tsika surtout les intellectuels fa raha vao tsy misy mihitsy ny fifoazany ny intellectuel miala ty nefa ho any amin'ny zavatra tsy fantatritsika mihitsy ny faran'ity firenena ty dia izany ve ny iritsika ho tonga any sanatry ny vava hoe any amin'ny kao tsy mety angamizany ny fijeriko azy zao mila mifo mifaza daholo zay manampaizana tena vonona anao amonjy ny firenena ny famonjena ny firenena ke tsy hoe fandehanana midina eny an-dalambe fa na any amin'ny toeram-piasana anao izy ianao reo miasa rehetrarehetra reo fantatro nge ny zavatra tokony ataonao any manaova amin'ny fahamarinana asa manao corruption raha misy ny tsindry raha manana fifoazana ianao ajaninao zany tindry zany hoe zarangatsanao an'io fa atao zay olona anao an'io zany ny ilaina atsika amin'izao fotoana izao fa matetika ny manapaizatsika rehefa tsindrininy eo atapiny dia manaraka dia zay nefa raha nary tsotra nge io zalahy raha vao ny any atapiny ange manapaizany zany mitondrany tenenitra ny manao kolikoly sy tsy manao zavatra famarinana dia hatrany amin'ny farany ambany manao dolodolo ka ianao aza manao ka izy ny tarafan'le olona dia izay ny olana eto amintsika allo ie mbola izy dia mila inona zany dolo ingely resatsika raha ohatra araka mba manomboka ho azy azo tena mba fantiako mba ny aloha zany mba eritreritra ny anina fotsiny hoe raha mba misy valim-babena tena dora tena any amin'ny toerana ma hoe ny any an-tanàna tokotsika samy mba tena hoe tena ny any an-tanàna rehefa tonga ren'le fotoana anankiray ao anatina ohatrako mety événement mivarantona dia hoe atao ho any an-tanàna fetiny taranaka dia any an-tanàna ohatra mba mahavita lizy any hoe raha ohatra ny ary mba hifarimbana ao anatin'ny lizy hoe ny zanaka vatona sonotry ny tany mba samy mitondra ny anjara brikina araka ny namaratsika hoe multidisciplinaire samy mitondra ny expertise mba manao zavatra ho an'ny tanàna tena mba mety iova ihany koa zany ngamba lizy ndaloha raisina ty antso manaraka ty miarapa toko manahoana manahoana nareo e salama tsara e salama e itanareo miresaka n'le fiakaran'ny vidim-piainana nareo momba n'le hoe vary fa ny tsy fantatrinareo koa fa ny apombo koa zao tena fa roa arivo ny kilao an'ny apombo 700 valonjato nefa taloha reny 200 valonjato fa amin'izao tsara mpahafantarina ho an'le fitondrana koa zany fa tsy ireo ihany miakatra fa ny zavatra rehetrarehetra miakatra hatramin'ny apombo sakafona biby zany miakatra daholo amin'izao zay reto dia mba tsy tapaka ny jiro taty aminay aloha maly indray
fa de 8 indray ny rapitro e ny androany amin'ny efatra hono mbola misy arahana amin'ny vatanako dia zay zany daholo ka ngamotsy hatramin'ny tosodrary ty lasa daholo amin'le fiakarana nge no ninona ny hafanana no ninona ny amin'ny tebiteby no ninona ohatra le zavatra mahazo ny any an-tanàna rehetrarehetra ndao aloha raisina ny antso manaraka miaraba topoko salama tompoko salama e miala tsindrina miarabanareo tratiny taona zao vomboniana kely toraka zany dia mirary soa fampina lazaina dia zao nisy nyteny talohan'le ramatoe sonitra amin'ny vidin'ny apombo ny rehetrarehetra aloha hoe nisonitra araka lazay monsieur Brito nanta tosizara miakatra fa izao le tiako lazay le rangabe eo aloha teny teny hoe tokony hitsangana amin'ny manampaizana va eto amintsika tsisy manampaizana zany baka raha nay tsika efa lafa ary io le majorité silencieuse dia miafina any ambadika any le manampaizana maninona raha mijoro anao raha manampaizana fa le manampaizana corrompu raha izay ny ray aman-dreny zay terana ianao ve lehiben'ny olona ty teny hoe somary isan'ny tafika ianareo mpanohatra ina tena tiana atao hiady ny fahendrena fanetretena zany ny takina amin'ny Madagasikara aloha fa tsisy olona mahay manety tena ary tsy manana fahendrena daholo fa miala tsindrina fa l'olona nge dia zay institution dans la république dia lehiben'ny olona ve manoatra an'ireny sy mibotsibotsina daholo ohatry zay en plus de ça ianao gendarme ina ny tianao zany anapoka basy alao tafita amin'ny maitsy le avatra dia aza misambosambotr'olona foany rangaty mamatatesa amin'ny marina zay teneniny zay nga manotiana lazaina mamapalahelo ty Madagasikara ty fahendrena mbola averika any dia fanetretena zay nangatahana amintsika raha tsy mana fahendrena anao raha tsy mana fanetretena na nianatra sy ninona aza misy amin'ny fitonam-panjakana tsy vitanao io zay dia misaotra anareo tompoko ndao ary efa nisy fotoana antsika moa nresaka niny any hoe mahay mihaino dia mandenika dia zany le tsika ihany nge nofa manana an'le valeur an'le izy hoe avadibadiky mipito aloha io lelo io zay vo miteny satria fa nisy an'izany le izy hoe samy ohatrany miteniteny an'io daholo dia etatena hoe ohatrany hoe samy tsapatsapa hery zany tsapalohan'ny herinareo dia amin'izao indray aizako nareo nga avitanina fa mipetra tsara ery ty samy mandeha amin'izany daholo izy da aloha raisina ny antso manaraka miarabary ny anay aloha salama tompoko ny anay aloha ny eritsaina mafisina eny tompoko raha amiko zany a tena le ao amin'ny fitondram-panjakana mihitsy zany le resaka hoe manam-pahaizana e le ao amin'ny fitondram-panjakana mihitsy zany ny tena tsy manam-pahaizana vendrany e satria problème rehetrarehetra eraky ny secteur be dia be io tsy izy voavahany dian'izany izy zany a ny tsy manam-pahaizana zany hoe mety manam-pahaizana izy fa any amin'ny sehatra hafa fa raha sehatra le ao amin'ny fitondrana zany izy a le fizatanana an'le firenena vendrana tena tsy manam-pahaizana dikan'izany a raha misy manam-pahaizana ny voafe raha ohatra hoe tokony hitondra an'le Madagasikara zany fa ny olona tsy manam-pahaizana no mahazo ny fitondrana dia tsy mahavaolana raha misy olana zao any amin'ny zirama dia ny anendrena anazy a ny tantaran'le problème kazahoane ie nefa tsy zany ny tokony jorony eo fa ny amahan'le olana fa tsy ny tantaran'le olana amin'ny vahoaka hoe tsy ampony solika tsy sorany zao hoe tiana mihitsy le izy fa ny amaha olana ny tokony hoe tena tongavany eo zany dia zay ry salama mahazo tonareo eny ary orindrery tina taiza moa le voasoratry hoe rano natao anina tan'le mariazy ny zareo le sahirakirany taiza iny tanikany iny tanikany iny dia rano navadika eny izy to rano navadika tovay tovay izy fantaty amintsika indray tonga dia volamena navadika vy dia hitanao zany tena hoe samy manana ny fahaizany le izy ao anatin'le fandehan-javatra ary misy le hoe fahaizana misy zoro tsizakely izy hitanao zany hoe fahaizana 2.0 zao iny manahoana ianao miarabe eny ary salama zova iny le zany be ny fanontaniana saika afefatra ohatrany mitovy mety tamin'ny fotoana tany amin'ny 90 tany na tsy misy le fanontaniana hoe hianatra dia hoaizy ohatrany sovaly fa ohatrany bitolo ny valiny tamin'ny fotoana andro dia manontany zany zay androany ohatrany efa voavalyn'le zandro atao inona moa ny fianarana tsy fahaizana izy amaliona ny fanontaniana rehetra mipetraka eo amin'ny fiainana le izay no atao izay ny ilana ny fianarana tsy fahaizana amahana ny olana rehetra eo amin'ny fiainana
marina le teny teo fa tsy ny fanontaniana tsy voavaly ny olana tsy voava de ohatrany teniteny mihitsy hoe amamafelepe tsy mamango reo so de mba fahaizana tsy mividina le izy diplôma vidiana zany hoe ny zavatra miseho amin'ny fiarahamonina malagasy mba hatafita ny zanaka de atao daholo moyen rehetrarehetra nahoana nany aminao totra ny farana alohan'ny fotoana le antsonao zany efa fanontaniana mipetraka daholo inge zany rehetrarehetra zany fa io efa misy antso vonina ray aloha raisiny anao ary miarala allo eny ary fahasalamany manangasondray efa mba voatendry fa le mpanazatra manapaizana raha manapaizana ke zao be de be master docteur isan-karazany aza fa tosito ny mahatra zay ny manahizana ka nio ngamba de tsorona am'le hoe raha fahaizana tsy mila tsy misy fanahy moa hitonda maka izy ary raha hoe le fanahy fonikeo arangaranga de amilaran'le fanahy no entina mamolona zany ake mitantara ny finoana eto amin'ny zao tontolo zao samy taonjato maro amin'ny laran'ny finoan'Andriamanitra samy namonoana olona nefa le hoe baiboly masina milazaza mamolona ka zavatra lanjalanjaina anak'izany angamba le izy de mba diniana amin'ny saina tony faneto antsika le de so hoe tompo teny le zany tena mahay zany tompony foto-kevitra zany tompony hery zany tompony volo zany tompony hery de makaiza nefa zany ndray mpimasoka de mety voravy tonamia etsetsetsetra ka zay fotsy mitariana an'le saina hoe entiko fotsiny am'zay manapahaizana minonino inao le minikoly miteny hoe mino ohatraiza moa ianao nefa anao mety tsy manajany hafa kory fa mifoninao no ilazany olona ho tevolo ohatra de mba ahoana ianao zay moa fa entina ampisaikainana fotsiny zay fa de misotra lareo mampiresaka ohatr'izay episotra ngeny ary ny bare any Madagasikara aloha zany milalan'ny fédération malagasy de mbola ipiketrehana fatra zany satria tena tsy maintsy hakana ny hevitry ny andany sy ny akilany aby reo mpisehatra amin'le fanendrena zay o mpanazatra ny ekipa-pirenena miaraba miaraba ndray namana ozy le zeka katolika hoe 10 fahavalo nareo io fa ny fahavalo imbonana dia ny fahantrana itsika zao eto amin'ny radio eno lasa ambona fahavalo vaovao ray sasany hoe ny intellecteur lagasy nefa de valazaina hoe ny fahantrana le fahavalo ka ny mpitondrakisy andray nefa niaty le fahantrana fahavalo imbonana io ny edivany fanompanohitra matetika tsara zay tsy lay fahantrana fahavalo imbonana ny edivany mpitondra fanompanohitra fa lay fahantrana fahavalo imbonana za nalainy mpitondra ho namany satria milaza dao tsika rehetra hoe tsy tonga fanjakany tirana mampahatra vahoaka mihitsy zany mampahatra vahoaka zany de maka ny fahantrana ho namany rehefa mampahatra vahoaka ianao zany de alaina ho namanao zany le fahantrana de amizay mahantra le vahoaka ka rehefa mahantra le vahoaka de manaraka zay tiana ho atao any lasa tsy fahavalinao tsony ka ny zavatra misy eto zany de zao ny mpitondra lasa namany fahantrana satria mampahatra vahoaka ary manao fahavalo imbonany ny mpanohitra ny vahoaka manao ny vahoaka sasany zay milaza fa hoe ny intellectuel ndray tsy manao ninona maka ny intellectuel ho fahavalony nefa de lazaina mazava hoe ny fahavalontsika anio de ny fahantrana no edivana zay le zavatra misy eto nge ka tsy haiko tsy hoe inona ny tena marina fa samy menomenona zay menomenonany any ny fiakara vitim-piainana hoa efa soratana officialy ao anatin'ny loi de finance 10.3% ny taux d'inflation de samy mizakany any na teka amin'ny refidevitra nandrasana zany to amin'ny assemblée a lantsisy fanovana zany tany amin'ny sena de zay de raha mahiketiny toy io eny ary fa mandritra n'izany rehetra zany eo hoe Madagasikara tony mandroso etseretreta dia lasa ny ohatra misy manao moramora n'le zavatra mitranga lasa mifindra monina makano mayoty komoro ny malagasy am'izao
ary misy foana mila ho isam-bolana vao vetivety tonga tamin'ny herinandro tarify andohan-dany taona teo le nisy an'le tratra nisy tany amin'iny faritra varatra andrefa ny Madagasikara iny hoe saka iondrana tsokosoko dia ho any amin'ny ronosy rahavavy reo dia tsy haiko hoe raha ohatra ka tany tsy mateonina eto Madagasikara raha tany mahandroso eto Madagasikara raha ohatra ka hoe fiadanana manomboka ety dia maninona tsika ny lasa maniry indrety ny malagasy zay malaza ho mifikitra amin'ny tany ny tanindrazany ary tena hoe any ananinany ary mody dao satria aloha miaraba tokoa mianatsy ny verina kely fa asotra abadratra amin'ny taona brito tena mafy le fena tsy fanomezantsiny rangaina daholo aloha nareo toraka izany rangahy dia mirarisoa anao dia mirarisoa ny ahoana moa resaka kely amin'ny tania ny fotoana dia misy fetra ny zaza teraka misy fetra zavatra ho atao amin'ireo mpitondro ireo koa dia misy fetra fa zavatra teneny mantsy amin'izao mifanipaka tsy misy avaratra ohatry ny omby manoka dia maninona moa ny tiako tenenina tsy maintsy anjarantsika vahoaka ihany mandray ny fahefana sy ny fanapa-kevitra tsika vahoaka ny tompony io fa misy raha namana mantsy teniteny hoe aleo tsy miteny manam-pahefana sy ny anina rehetrarehetra izay mihitsy le tenenina teo izay mihitsy le zavatra ditava azo fitondrahan'izao ny akivy atsika vahoaka malagasy ary tsatra mihitsy sika maleny eo ambanin'ny fifehezany dia tsy afaka miteny fa raha ohatra kosa aloha olona mbola hitsindry taranaka faramandimby dia tokony tsy hipetrapetra-pona manoloana izao zavatra izao dia maninona moa izy teo misy fangatahana kely mba angatahako raha mba afaka alefa amin'ity numéro active ny numéro an'ny tahiry amin'ny alina mifampizara azafady miala tsy indrindra tompoko raha mba mety numéro an'ny tahiry manokana mihitsy satria apita amin'ny teknisianao zany aloha dia soranao ny fahanginana dia tsy fijoroana ny fahanginana sy ny tsy fijoroana dia firaisina tsy kombakomba amin'le hoe fampahantrana dia inona ary le atao ifandraisahana teo ihany le izy akoatra le valom-babena resahana raha ho an'ny manatokantrano zany ka mananjana manakahakohonana dia eo zao le manomboka le fanabeazana zany hoe tena manoro ny zazany ankizy amin'ny lalana tsara sy ny tena izorany satria manko hoe raha le fiarahamonina sy ny zavatra misy amin'izao fotoana izao mety hanefa ny sain'ny ankizy ny zaza amin'le ny tanora amin'le fibeazana sy ny fitombony fa any le izy tena misy adidy ihany koa manomboka ny atokantrano any mety ka tena tsy miona mihitsy raha tsy amin'ny alina dia mba weekend dia tsy ampy mihitsy le fotoana fa any ivelany any dia eo le tena tsy maintsy hijoroana sy andraisana ndraiky hitratria zava-dehibe izay le fanabeazana izay le mampafantatra ny zaza ny tanora ny tena izy fanandray sao dia hoe fanina na very na hoe revo na hoe rendrika ao anatin'ity le hoe fanafenana ny inona le story ny fantana amin'ity le hoe variana revo rendrika ao anatin'ity manjelanjelatra ity ty antso farany angamba ty taotra fahantrana kosa izy miarabara manao ane trazany taona nareo dia trazany taona vaoka malagasy toraka izany ihany koa dia mirarisoa dia voalohany teny aloha hoe androany president des ministres dia mandefa antso fampasiva-tena ny filosy ny ministre hoe aiza aiza amin'ny constitution moa misy hoe tsy maintsy tapahana ny jio rehefa tsy ampy ny vola am-pilatana nefa ny anisan'ny nanana menamitsahana ny mpitondra hitady vahaolana sy amin'ny afapoan'ny vahoaka malagasy amin'ny zavatra rehetra satria dia mitambony izany nefa volan'ny facture tsy taloha foana dia nefa tena mafantany amin'ny firenena hoe aiza ho aiza amin'ny constitution no milaza fa tsy maintsy tapahana ny jiron'ny vahoaka malagasy rehefa tsy vola ampiasaina nefa izay no tena ampifiny izay dia faharoa an'ity valim-pifidianana ity tena atao hoe mahavaka saina ary mahagaga ny zavatra ataon'ny mety tonga ty dia tena valim-pifidianana hafa no avoaka nefa valim-pifidianana mazava be no efa hita anatin'ny amin'izao fotoana kanefa dia avily amin'ny zavatra tsy mandeha amin'ilony misy fa miantso ireo mpiandro fanjakana rika zany hoe toro hoe ny tena hita sa le zao ny tena zaitondrana aloha amin'ny firenena ity sa amin'ny tokony ho izy dia miantso antsika malagasy zany tonga saina tena hitsangana mihitsy ary tsy antsotsonina le mpanao politika ty samy mitovy ihany ny zavatra ataon'ny mpanao politika sy ny mpitondra
dia tsika malagasy zany tokony mba tonga saina hoe inona zavatra tokony ataotsika efa ely izy ty ny zavatra efa tena mampijaly karaha sosialy ihany fa amin'ny zavatra rehetrarehetrarehetra inona tamin'ny fanaverana azy dia trapan'io zavatra ka dia atsika malagasy ray aman-dreny rehetra no tonga saina mitady ny solution zao zavatra amin'izany tany zao dia mijaly tsika efa dia milasoatsika eto amin'ny population malagasy rehetra eny ary dia misaotra anao koa koa ny namarana ny fiarahana tamin'ity androany ity a raha pisitsika miverina eto indray a manao ny tatitra sy le ataontsika hoe mba miresadresaka arakaraka le fisehoan'ny vaovao amin'ity androany ity a sy ny hoan'ny rampitso makasitraka indrindra atao anatin'ny fiarahana dia mimetraka ny mandrapitafa soavanto topoka lasa topoka